Vedanany tompo amintsika rehetra mbola faly hatrany ny tenanay mbola miaraka indray anao fanompona aminao amin'ity androany ity izay mbola men'ny tompo atsika émission fahenina sady sika amin'izao resaka tokantrano izao ary dia mino isika fa mangy atsika tsara avy indray ny tompo araka ivavaka ary tsika ametrantsika feno ampelantanany ihany fitondrana sy ny fitantanana ny zavatra rehetra izay ho atao eto. Andriamanitra tomponay eo dia mbola misaotra anao indray izay raha mbola afaka niaraka afantatra sy iainao ny sitraponao rehetra. Misaotra ny amin'ny fotoana izay anananay, ny fitaovana izay anananay, ny fahasalamana, ny hery sy tanjaka, ny etaeta sy ny faniriana dia afantatra ny ao am-ponao mba hampatonga ny tokantranonay sy ny fiainam-pianakavianay andeha araka an'izay tokony ho izy sy araka ny fihevitrao sy araka ny sitraponao. Dia taridy indray ny mpanomponao amin'ity androandroany ity dia tsy iza fa ny tenako izany alala sy ahiampita izay tianao sy izay efa ho am-ponao raha teo ho an'ny vahoakanao amin'ny anaran'i Jesosy naovana izao vavaka izao. Amen. Ena ry raha lasana bavy amaky ny teny isika amin'ity androandroany ity hoentintsika manomboka izao afatra izao. Koritianina voalohany toko faha 2:10 andiny fahatelo no ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tiako ho fantatrareo fa Kristy no lohan'ny lehilahy rehetra ary ny lehilahy kosa ny lohan'ny vehivavy ary Andriamanitra ny lohan'ny Kristy. Dia fanampin'izay dia vakitsika ny Efesianina toko 5 ary ny andiny faha 2:20 no ovakitsika izany. Aminaran'i Jesosy ianareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekenany tompo. Fa ny lahy ny lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa ny lohan'ny fiangonana ary izy no mpamonjy ny tena ary tahaka ny aneken'ny fiangonana ny Kristy no tokony ho aneken'ny vavy ny lahy kosa amin'ny zavatra rehetra. Ny zavatra izay tiako zaraina aminao amin'ity androandroany ity amin'izao voalohany izao dia izao hoe misy ny atao hoe toerana ao anatin'ny tokantrano izay kristianina, ao anatin'ny tokantrano izay misy zanak'Andriamanitra. Ary satria ty afatra ty ho an'ny vehivavy dia ho an'ny mbola misy zany anjara lehilahy fa ho an'ny vehivavy aloha zao dia miaino tsara daholo ny anabavy rehetra dia mamiaino koa ny rahalahy ao anatin'izay dia misy ny anjaran'ny lehilahy ihany koa fotoana manaraka fa narindran'ny Paoly arak'izay moa ilay izy hoe ny vehivavy aloha ny resahana voalohany dia arak'izay no anaovantsika azy. Dia ny vehivavy dia manana anjara toerana tahaka izao anatin'ny tenin'Andriamanitra hoe ny vehivavy ozy izy dia tahaka ny fiangonana ary ny lehilahy dia tahaka ny Kristy ary tahaka ny aneken'ny fiangonana ny Kristy amin'ny zavatra rehetra no tokony aneken'ny vehivavy ny vadiny ihany koa amin'ny zavatra rehetra. Misy position zany ao anatin'ny tokantrano izay efa misy zanak'Andriamanitra. Mariako eto fa tsy voatery mihitsy ny hoe efa zanak'Andriamanitra daholo ny ao anatin'ny tokantrano zany hoe le mpivady le lehilahy efa izy, le vehivavy efa izy dia zay vao marina zao zavatra ambara izao fa na mbola jentilisa ary ny vadinao raha mbola tsy ao amin'ny Kristy ary vadinao na mbola tsy nateraka indray ary vadinao mety efa mivavaka vadinao manana andraikitra maro isan-karazany izy etseroa amin'ny resaka ara-pivavahana fa mbola tsy nateraka indray dia mila fantatry ny anabavy rehetrarehetra fa ny vady ny lehilahy dia napetraka Andriamanitra ho lohan'ny tokantrano. Ao anatin'ity tontolo ity zany dia mialatsiny ako ho an'izay mirona amin'ny fomba fisainana tahaka izany hoe fitovian-jo sy sisa rehetrarehetra fa ao anatin'ny tontolon'ny fanompoana n'Andriamanitra, ao anatin'ny tontolon'ny filazantsara, ao anatin'ny tontolon'ny kristianisma dia tsy izany fitovian-jo izany zany dia abidi-pianaran'izao tontolo izao fa pianaran'izao tontolo izao zany tsy avy amin'Andriamanitra zany fa avy amin'izao tontolo izao zany izay mitondra fikorontanana sy fampotehana eo anivon'ny fiarahamonina fa ny fampianarana avy amin'Andriamanitra sy avy amin'ny tenin'Andriamanitra dia eo anivon'ny tokantrano dia ny lahy ny lohan'ny vavy ary Kristy no lohan'ny lahy. Ka zao zany fandeha le izy amin'izao teboka voalohany zao hoe misy ny position, misy ny toerana izay napetraka Andriamanitra ho eo anivon'ny tokantrano izay kristianina io. Hoy izy ako teo hoe raha kristiana raha olona andrasy loha hitsiko kely raha nateraka indray marina ianao raha nabavy raha manana antoka ianao fa velona ao anatinao Kristy Jesosy raha afaka miteny ianao tahaka ny apôstôly Paoly tsy zatsy ny ty velo ty fa Jesosy Kristy nefa velona atao anatiko henoko izy
izy ao anatin'ny foko ao, eniko izy miasa ao anatiko ao, eniko izy mikarakara, eniko izy nanova ny antom-pisiko, tsy zaho itsony velona fa Kristy ny velona atao anatiko. De ho anao zao afatra izao, ary efa marina aminao sahady fa misy position, misy toerana anankitelo ao anatin'ny tokantrano io. Ny toerana voalohany indrindra izay lazay la tenin'Andriamanitra Korinthiana voalohany toko farak 12 teo de zao hoe i Kristy ao anivon'ny tokantrano zany no lohany lahy, ary ny lahy no lohany vavy. Ity le vehivavy, ity le lahy, ity Kristy. Reo telo ireo no teboka izay mamaritra ny fiodinana tsara eo anivon'ny tokantrano, na ihany koa teboka toerana anankitelo. Ataontsika tahaka ny tokotelona masan'andro zany reo zavatra reo izay mamaritra ny tsy fikorontanan'ny tokantrano, na ny filaminan'ny tokantrano, na ny fandehanan'ny tokantrano araka ny tokony ho izy. Ny fandehanan'ny tokantrano araka ny tokony ho izy. Rehefa tsy Kristy no manapaka ao rehefa tsy eo amin'ny toerana tokony ho izy Kristy, zany hoe le manapaka ilay trano, dia efa misy ny fikorontanana zay. Ny antom-pisiny ny akamaroany ny fikorontanana eo anivon'ny tokantrano raha lasanabavy de problème de position daholo, mialatsiny amin'le teny frantsay, olana eo amin'ny anjara toerana tsirairay avy. Lay tsirairay avy tsy mipetraka eo amin'ny tokony ho anjara toerana misy azy, dia misy ny fikorontanana. Problème de position ny akamaroany ny fikorontanana eo anivon'ny tokantrano. Matetika zavatra zay tenen'ny olona de zao hoe ny mampikorotana ny tokantranonay ohatra de zao hoe ny ankizy maditra, ny vadiko tsy mampidibola, mamilava ny vadiko, manao an'zao izy, manao an'zao izy, manao an'zao izy, tsy ampy vola miditra aminay, sahirany zay, ary ananina ny toerana zay misy anay, ary ananina ny trano, ohatra zao ny quartier misy anay, ohatra zao lavitra be, makatsy makaroa, manana fialantsiny be de be ny olona ilazana ny antony mampikorotana ny tokantrano. Zao ny zavatra zay lazaiko anao, miverina kely tsika amin'ny afatra voalohany indrindra izay mikasika an'ilay mazava de tsy izy afa Jesosy Kristy. Ninona azon'ny olona, ninona tsy azon'ny olona, dia tsy reny zavatra ireny no mamaritra ny fiadanana sy ny filaminana sy ny tsiro sy ny fahatsarana eo anivon'ny tokantrano. Reny zavatra ireny de manampy kely fotsiny ihany ny fifaliana izay efa misy ao anatin'ny tokantrano, ary reny zavatra ireny dia manampitrotraka fotsiny fahoriana izay efa misy ao anivon'ny tokantrano, fa tsy ireny no tompona andraikitra voalohany, na ny amin'ny fifaliana, na ny amin'ny fikorontanana, na ny amin'ny faharatsiana izay efa misy eo anivon'ny tokantrano. Hoy aho teo hoe manampy kely fotsiny ihany ireny, manampy kely fahatsarana ireny. Raha ohatra ianao zao manana ny Kristy, raha ohatra ianao ka manana Kristy ianao tena miavana tsara amin'ny Kristy, ianao tena manana fifandraisana matotra tsara, de mitondra anao amin'ny famoazana sy ny fahatsarana zany, de aveo ianao mahazo materialy, manana zavatra zany ianao ankoatran'izay, de mitondra fanampim-pifaliana fotsiny ihany. Asiko tsindropelo hoe fanampiny, mitondra fanampim-pifaliana fotsiny ihany ho anao ny fananana zavatra, fa ny ivo fifalianao de tsy lay zavatra zay anananao na tsy anananao, fa Kristy velona ao anatinao mitondra fifaliana sy fiadanam-po ao anatinao. Ny antony ihany koa mampikorotana ny olona sy tsy mahafaly ny olona sy maharatsy ny fiainany de tsy lay zavatra zay tsy ananany, na le olana izay hita lava ao anatin'ny tokantrano, na lay tsy fampina, na le aretina, na ny zavatra maro isan-karazany tahaka zany, tsy ireo no ivo, tsy ireo no ivo, fa zavatra hafa, lay olana mihitsy eo anivon'lay tokantrano, lay olana mihitsy eo anivon'ny fifandraisana amin'ny Kristy, lay olana mihitsy eo anivon'lay resaka position no mahatonga ny fiainana io ho tsy misy tsiro, no mahatonga ny fiainana io ho matsatso, ny mahatonga ny fiainana io ho mangidy. Zao lay fanambaran'i Jesosy izay efa nentsika tamin'ny afatra faharoa tsy diso ako amin'le Matthieu toko 5 ao, andininy fa 4 ngamba manovakitsika tamin'iny fotoana iny hoe ianareo ny fanasin'ny tany izy ianareo ny fahazavany zao tontolo zao, tsy azo afenina ny trano ahorina eo atapy-tendrombohitra, ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy eo ambany vata famarana, fa ataony amin'ny toerana avo izany mba hampazavany ao an-trano rehetrarehetra. Izy tsy miteny hoe ianareo ny fanasin'ny tany dia fanampin'izay zavatra ray ho tonga fanasina tokoa ianareo raha milamina le ohatran'izao, raha mahazo an'izao, raha mahazo an'izao, raha mahazo an'izao. Fa fanasin'ny tany ianao de tsy mila fanampiny, fanasina foana ianao de zay manampy eo fa tsy mampiova ny mahafanasina anao zany, ary zay miala eo fa tsy mampiova
ny mahafanasina anao zany. Minao fa azonao zay teboka voalohan'izay hoe ny problema ny olany tokantrano, ny mampikorotana tokantrano, ny mampiady mpivady ny akamaroam-potoana, ny mampikorotana ny fitaizanjanaka, ny mampikorotana ny mahatonga ny tokantrano io tsy ahitana fifaliana sy ny sisa rehetrarehetra, de resaka position izay tsy raisin'ny olona izay eo anivony tokantrano. So zany le teboka ao anatin'le izy hoe ozytsika ho te hoe misy position anankitelo, misy toerana anankitelo izay tokony hipetraka tsara ao anatin'le tokantrano. Ny toeran'ny vehivavy dia natao anaiky ny vadiny. Ianareo vehivavy dia zao ny fanambarana la Efesiana 5:22 teo hoe manekeny vadinareo tahaka ny anekenan'ny tompo. Fa tahaka ny aneken'ny Kristy, ny aneken'ny fiangonana ny Kristy dia tahaka izany ihany koa no haneken'ny vehivavy ny vadiny. Dia ny position an'ny lehilahy indray tiava vadinareo tahaka fitiavan'ny Kristy ny fiangonana, ary ny position an'ny Kristy dia ilay nambarantsika teo amin'ilay Korintiana 1:12 teo hoe Kristy no lohan'ny lahy. Zany hoe ratsorina zany izy Kristy no lohan'ny tokantrano. Kristy no lohan'ny tokantrano dia ny lehilahy ambany dia ny vehivavy ato aoriana. Dia iresakitsika zany reto roa reto aloha le Kristy sy ny vehivavy. Le lehilahy zany amin'ny fotoana manaraka amin'ny herin'ny anio toy izao no ifampiresantsika. Ny zavatra mila fantatritsika dia zao mba hampatonga lay équilibre ao anatin'ilay tokantrano, mba hampatonga lay fahatsarana hipetraka ao anatin'ilay tokantrano dia tsy maintsy Jesosy aloha ny apetraka voalohany indrindra, olohany sy mpitarika ny tokantrano. Zany hoe ny sitrapon'ny tompo no apetraka ho mpitarika ny tokantrano, zany hoe ny fihevitr'Andriamanitra no apetraka ho mpitarika ny tokantrano. Ary anisan'izany fihevitr'Andriamanitra voalohany indrindra izany ranabavy dia ianareo dia tokony anaiky ny vadinareo tahaka ny fanekenan'ny tompo. Zay zany aloha le zavatra izay mila mipetraka. Raha vao tsy mipetraka any anaty fosiny sainao zany, fa raha vao ozy ianao ka io zavatra ohatra zao, ka le vadiko ohatra zao, ka le anina ohatra zao, ka io ange ohatra zao, ka raha vao tsy misy anange, raha vao tsy zany manao zao, raha vao tsy za ohatra zao, dia tsy mety io zavatra io. Raha vao ny fisainanao no mitondra ny tokantrano. Be dia be ny vehivavy manana toetra mitondra tahaka izay, toetra karaktera ny anatiny ihany te hitarika. Vokatra ny fitezana azy mety ohatr'izay ny fomba nitezana anazy fony fahakely, mety efa zatra chef de classe, mety tao tokantrano, mety tsy teo foana ray ny mpianakaviana dia izy foana ny karakara ny jandra sy sisa rehetrarehetra, dia lasa tafapetraka sy voasoratra ao anatiny ao zay toetra te hitarika izay, dia lasa ny any anatin'ny fisainany ihany foana sy ny fieritreretany no tia no tanterahana, tsy tia no tanterahana le izy mivantana fahankolaka sy ny any anatin'ny miafinany, dia zay no zavatra mitranga, tia no izy daholo sy ny heviny, le ohatran'izao, ity mila atao ohatran'izao, ity mila atao ohatran'izao. Mila tonga sainareo vehivavy rehefa manomboka ny vadinareo antaniana zavatra dia manilika foana ny aminareo, ataovy zay eritreretinao re, zao re, tsy mety manapa-kevitra le vady, fa misy antony mampatonga ny lehilahy tsy mety manapa-kevitra. Mety izy tsy manam-poan'izany zavatra zany, fa mety efa zatra izy hoe raisinao ny andraikitra, raisinao ny fanapahan-kevitra, raisinao ny fitondrana sy ny fitantanana n'ilay tokantrano. Le resaka teo zany hoe Kristy ny lohan'ny fiangonana, ny tenin'Andriamanitra. Kristy moa dia tsy iza fa ny tenin'Andriamanitra, azonao vakiny zany. Amboakin'izao na toko voalohany, ary ny teny dia tonga nofoka, ny ara-nonina tamintsika, ary ny teny dia nitafiana nofo. Ny teny dia nitafiana nofo, tsy hoe nivadika nofo akory lay teny, fa lay teny dia nisaromana nofo dia niaraka nonina tamintsika, ka nidika ny hoe Kristy no lohan'ny tokantrano. Dia lay tenin'Andriamanitra mihitsy no ekena, ary lay tenin'ny Kristy dia mametraka mazava tsara ao anatin'izao resaka tokantrano zao, fa ny lehilahy no tokony ho lohan'ny vehivavy ao anatin'ny tokantrano. Io tsy miankina mihitsy amin'ny resaka hoe nianatra firy taona ny vadinao ramatoa, dia ianao nianatra firy taona. Ny vadinao mety tsy manana diplôma na ny kely ary mety BPC izy dia ianao mety manana doctorat na manana ingénierat na mpitondra orinasa na mpanao tsy fantatro rehetrarehetra,
fa marina foana ny tenin'Andriamanitra Efesiana 5:22 ny lahy no lohan'ny vavy mampatonga korotana ao anatin'ny tokantrano na de efa pino arany ranabavy satria ho an'ny ranabavy zao afatra izao de satria tsy tafapetraka ary tsy apetraky ny ranabavy eo amin'izay toerana tokony isy azy izay le leila satria izy mieritreritra fa za nianatra kokoatra fa za mampidibola kokoatra fa za miasa satria ty vadiko ty tsy miasa de mitondra n'ilay fikorontanany zany zavatra zany natoraly ao anatin'ny leila de napetraka Andriamanitra hitondra ny ankohonana izy hitarika ny ankohonana izy fa rehefa voasembatsembana mandrakariva izy eo anivony za fitaritana ankohonana zany rehefa voaozongozona mandrakariva ny fanapahan-kevitra izay raisiny voaozongozona mandrakariva ny fanapahan-kevitra izay raisiny izy miteny hoe ty ny tokony ho atao enao mamoaka ny hevitra ao amin'izay ankalizy ohatran'izao eny ary alao atao amin'izay hevitra ao zay ary de ohatran'izao de fandeha enao mety mahita hoe ka nenah no tsara kokoa ny hevitro no mety kokoa ka nenah no mahomby kokoa ka nenah ohatran'izao ka nenah ohatran'izao ka le izy efa nisy ohatran'izao taloha de lasa ohatran'izao fa ny olana ao anatin'le izy de zao lasa lay tenin'Andriamanitra tsy tafapetraka ho fototra hijorolona itokantrano fa lasa lay fihevitryolombelona zavatra zao zavatra tena mahagaga zao ary za tena manasanao anandrana an'izao zavatra zao fa rehefa miaraka amin'ny tompo de tsy tiantsony sy ny fomba fisaina ny olombelona ny ampiasaina fa ny tenin'Andriamanitra no ampiasaina na de tsy mahay kokoa noho ianao ary vadinao na de tsy ampy expérience mety anao ny zokiny enao mety 10 taona ny vadinao mety 13 taona misy 7 taona ny elanela taona mety enao mahita hoe za matotra kokoa no ty vadiko ty na tsy fantatro zay rehetrarehetra momba n'izany sy fomba fijerina ho ivelany fa za te hiresaka amin'ity androandroany ity fa tenin'Andriamanitra no resantsika fa tsy fihevitr'olombelona tsy fahendren'olombelona tsy filozofian'olombelona ny filozofian'olombelona mety mamerary ny tanteraka anao ranabavy hoe nenao no mety ny fahendren'olombelona rehetra mety mamerary ny tanteraka ranabavy hoe nenao no mety enao mihitsy ny tokony ho arana tokony ohatran'izao mety ny kajy rehetrarehetra sy ny matematika sy ny sisa rehetra de mamerary ny anao daholo fa ny position ao anatin'ny tokantrano ny tenin'Andriamanitra ny tokony ho ambony tokony ho hitarika tokony ho ekena amin'ny zavatra rehetra ka rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra hoe raha vehivavy ianareo vehivavy manekeny vadinareo mametra azy lohany tsy midiko zany hoe angina foana ianao na ohatran'izany fa mipetraha ianao eo amin'ilay toerana zay efa niresantsika hoe ny vady ny atao hoe vady Genesis 2:2 angambany izay raha tsy diso le milaza ny zavatra iny hoe tsy tsara raha irera lehilahy ka de anamboarako vady saza ho azy izy de ozy izy midika la hoe vady saza mpanampy tandrify aoka ny anabavy hipetraka ho mpanampy tandrify fa aoka ny rala aoka ny lehilahy ao anivon'ny tokantrano no tondra sy opitarika mavesatra be aminareo ranabavy zany zavatra zany ozy hoe indrindrindrindra ho an'ny anabavy izay somary manana toetra tia mitarika sy manana toetra pitarika vokatra ny fitaizana vokatra ny fianarana vokatra ny fiarahamonina vokatra ny zavatra maro isan-karazany zany ingeny dikany hoe raha misy tahanaraka ao Jesosy tsy maintsy mandany tenany izy de mitondra ny azo fijaliana isan'andro hoe mandan'lay tenako sy ny fianarako sy ny diplômako sy ny fahaizako sy ny sisa rehetrarehetra de mametraka kosa ny fitondrana eo am-pelatana ny tenin'Andriamanitra hoe bon eny ary ekeko ny tenin'Andriamanitra de ny tenin'Andriamanitra no mitarika araka ny tokony izy za te hiresaka amintsika anabavy izay miaino sy manaraka amin'izao fotoan'izao hoe io zavatra io nge mino fa mba efa nahita mino fa mba efa fotoana maromaro ny rahanareo mivady tao efa niainanao le zavatra efa nataonao le izy efa nanandrana ianao fa matoa ianao manaraka an'izao émission zao misy zavatra hitanao fa na de nianatra ary ianao na de mahay ary ianao na de miditra rovona na de sy sisa rehetrarehetra ary misy zavatra tsy tafita misy zavatra tsy mipasy ohatrany arakaraky ny ezahanao vo mainka ohatrany tsy mety le tokantrano ohatrany mba misy fotoana atao ohatran'izao fa ohatrany tsy mety ihany le izy ohatrany tsy mety mandeha araka ny tokony ho izy ohatrany misy fotoana ohatrany lasa miadiady fotsiny amin'izao zany ohatrany mila vaniny ohatrany tsy hay zany hoe inona manjoa an'ity tokantrano ty ary tsy tahitsony ny fanafody za te hiresaka aminao androany mila ny tenin'Andriamanitra mila maka ny position mila maka ny toerana nataon'Andriamanitra ho azy ny tsirairay avy eo anivony tokantrano ozy ary averiko hatrany tsy miankina mihitsy zao afatra zao
amin'ny hoe efa nandray ny tompo ve nyvadinao sambola, tsy miankina mihitsy zao afatra zao amin'ny hoe endry tsara ve nyvadinao sa mpisotro toka gaigla, tsy miankina mihitsy zao afatra zao amin'ny hoe miasa ve nyvadinao sa mirenireny eran-tanàna, tsy miankina mihitsy zao afatra zao amin'ny hoe zandrinao ve nyvadinao, matotra kokoa noho ianao ve nyvadinao. I Paoly tsy nilaza mihitsy hoe raha vehivavy maneke nyvadinareo raha miasa izy. I Paoly tsy nilaza mihitsy ny hoe raha vehivavy maneke nyvadinareo raha endry tsara izy. I Paoly tsy nilaza mihitsy ny hoe raha vehivavy ianareo vehivavy maneke nyvadinareo raha ohatra ka matotra tsara izy. Fa i Paoly de nilaza ianareo vehivavy maneke nyvadinareo. Afafa be io afatra io satria ny antony mampahafafa be an'le afatra de zao olona tsy manambady mampianatra mpivady, olona tsy manambady mampianatra mpivady. Fa eto tena manao démonstration Andriamanitra fa ty resaky ty tsisy idirany amin'ny expérience an'olombelona, tsy expérience an'olombelona io ka hoe olona efa 50 ans de mariage zay vao mitondra fampianarana. Za zao tsy manana an'izany mihitsy. Ny fanambadianay dia vao 10 taona tamin'ny taona lasa teo ary ny zanakay de mbola kely daholo de afaka miteny zany hoe ohatran'izao le fa omen'ny tompo fampianarana sy fitaizana. Raha ny tokony ho izy eo anivon'ny fiarahamonina zao de tokony efa fotsy volo tsara, efa mba nahita zavatra tsara, efa nitaiza zanako tsara mihitsy de efa antitrantitra tsara vao mampianatra anareo hoe ry ralasianabavy am'izao fanterako izao dia zao no lazaiko aminareo raha tianareo ny atratrany zany 10 taona eo anivon'ny tokantrano izany, zao ny lalana, zao ny tokony ho atao. Fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy fahendrena, tsy fahendrena olombelona, tsy koko. Fa io apôstôly Paoly, olona tsy manambady, olona tsy niaraka tamin'ny vehivavy, olona tsy niteraka nasinga ny ray ary no asainy miteny sy mampianatra indroa taona be zao ao anatin'ilay izy Korinthiana voalohany resahany aloha. Avy eo indray izy niresaka ny Efesiana, ianareo vehivavy maneke ny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo, tsisy condition. Ary rehefa aveo tsika resaka kely any misy condition kely any le izy, fa am'izao voalohany zao aloha de raiso arak'izay fotsiny hoe tahaka ny anekena ny tompo. Jereo tsara le zavatra, jereo tsara le resaka hoe tahaka ny anekena ny tompo. Anjaranao zany mandinika hoe ohatry ny ahoana ny fanekena ny tompo rehefa miteny ny tompo hoe zao aloha lalana le atsika am'ty volana ity. De nao ve ranabavy de teny tsy d'accord am'izany resaka ao zany ary tompo. Fa ahoana mihitsy moa no ohatran'izany. Fa nga zay tianao rery izy ty tokantrano hoe raha manana izy ty ry tompo. Tsy miresaka didijadony zany, misy équilibre io. Afa amin'ny herinandro tsika iresaka mikasika ny lehilahy ho afa ho an'ny vehivavy aloha zao. Aza tonga de manao réaction be mihitsy hoe tena de ahoana zany de ahoana zany de ahoana zany. Za tena te hiresaka aminao mihitsy io tenin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra tsy zavatra lojikan'olombelona. Raha vao lojikan'olombelona ny arahanao dia tsy mety io zavatra io, tsy mety io. Fa rehefa mikipy fotsiny ianao de manaiky. Amin'ny boky Petera voalohany toko 7 de miresaka ny tenin'Andriamanitra hoe ianareo vehivavy ozy izy dia maneke ny vadinareo ianareo mba ho resy latry ny fitondratena ny vavy izy. Iny afatriny zany Petera voalohany toko 7 manomboka amin'ny 9 voalohany de natao mihitsy ho an'ny anabavy izay nitovy fiainana tamin'ny anabavy fahiny, satria mantsy ny tantara fiangonana de zao rehefa nanomboka ny tory filazantsara ary Petera taloha zany vehivavy tsy nanana anjara toerana mihitsy ny teo anivon'ny fanomponan'Andriamanitra. Fa rehefa nanomboka ny tory ny filazantsara ary Petera de nahazo ny ainy daholo ny vehivavy rehetrarehetra sy ny sisa. Ny zavatra nitranga nefa tao anatin'le tontolo de zao be dehibe am'ireo vehivavy ireo nanambady olona tsy mino, nanambady olona jentilisa, nanambady olona mbola nijanona tamin'ny judaisme sy ny sisa rehetrarehetra. De zao no nambaran'ny apôstôly Petera hoe ianareo vehivavy ridridrindra ianareo izay mbola manana vady tsy mino, izay mbola manana vady tsy ao amin'ny Kristy. Za zany tsy miresaka eto kristianisme religion be dehibe ny olona miaina kristianisme religion tsy zany ny atao hoe mino fa ny atao hoe mino de olona nateraka indray ao amin'ny Kristy, olona babon'ny Kristy ny fony de zao nambaran'ny apôstôly Petera ho an'izay vehivavy izay ao amin'ny Kristy Jesosy izay, ianareo vehivavy maneke ny vadinareo, maneke ny vadinareo mba ho voatona ny fitondratena ny vavy izy raha tahiny misy tsy resy lahatra amin'ny teny, zany hoe mitory ny teny fa tsy resy lahatra de ny fitondratena no amabona an'le izy. De ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe mba ho tonga zanaky Sara any amin'ny 15 any angamba izy milaza an'izay hoe mba ho tonga zanaky Sara ozy izy nareo vehivavy fa Sara
rehefa manina moa ny anarale izy rehefa atsony Abrahama Sara rehefa miresaka amin'ny Abrahama de zao ny ataon'ny Sara hoe tompoko. Tsy miresaka aminao zany ao anatin'le izy hoe ataovy tompoko ny vadinao fa le fanekena mihitsiny jerenao a ndra tsika iverina kely akasary hoe inona ny zavatra nitranga tao anatin'ny tontolo-piaina ny Abrahama sy Sarai ao boky Genesis toko reny misy azy 5 ano any angamba misy zany tantara zany rehefa niantso any Abrahama Sara de zao ny fanambarana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ozy izy a miala amin'ny taninao a tanyrazanao a de mandehana ianao ny am'izay tany a izay atoroko ho anao. De zao ny fandehan'ny fanekeny Sara zay tsy hitatsika maso rehefa vakina ny tantara fa azavain'io Petera voalohany toko 7 nanaiky an'le izy Sara jerenao a le resaka i Abrahama zany 570 taona Andriamanitra miseho aminy Sara any anday tsy mahalala zay zavatra mitranga fa resaka Abrahama sy Abrahama moa zany tamin'izany fotoana zany dikany Abrahama de ray avo resaka Andriamanitra sy Abrahama tamin'izany fotoana zany dikany hoe Abrahama mantsy zavatra hafa ndray avy eo novain'Andriamanitra ny anarany de miresaka Andriamanitra miala eo amin'ny taninao eo amin'ny tany havanao mandehana eny amin'ny tany zay atoroko anao de tonga avany Abrahama miresaka amin'ny Sarai zao niseho tamiko Andriamanitra izay tsy fantatra zareo fa io no fotoana voalohany zay nionan'Andriamanitra nionany Abrahama tamin'Andriamanitra ary tsy fantatry Sarai mihitsy hoe iza izany Andriamanitra nionany Abrahama zany fa miteny fotsiny Andriamanitra de tantara tamin'ny Sarai i Abrahama zao lazain'Andriamanitra tamiko niseho tamiko izy de zao ny zavatra lazainy tamiko miala eo amin'ny toerana zay misy ny havanareo io de mandehana eny amin'ny tany izay atoroko anao. Zao ny zavatra tiako lazaina anao anatin'le tantara ny avana izay nitoerany Abrahama de tsy izy afa tao Mesopotamia nisy andrareo tamin'izany fotoana zany dia tao nisy ny avandrainy ary Sarai moa zany tamin'izany fotoana zany dia zanadralahany Abrahama zany hoe mba azonao tsara le resaka de zao hoe niesy ny Abrahama aza sina resaka be mikasika an'izay resak'izay aza sina fanontaniana be fa zay ny fomba fifandraisana aloha tao mba tsy ampatonga an'le taranaka ho voaloto dia zay ny zavatra izay nitranga tao anatin'le fifandraisana zany dia ny tiako lazainao anatin'le izy de zao hoe tiako lazaina aminao anatin'le izy de zao hoe ity tanàna izay nisy an'izy mivady ity de tsy niavany Abrahama rery any nitaoka hoe zarako ary ala amreto avanao reto fa tena andao ranga zay aleantsika mety daholo fa tena leo be anreto avanao reto fa avany Sarai ihany koa no nisy tao Mesopotamia fa inona ny zavatra natao rehefa niteny Abrahama fa miala eto isika de tsy niady hevitra Sarai tsisy ady hevitra tsika efa enao vela antitra daly efa maninona tsika efa antitra tokony hipetrapetraka iala sasatra ka hoe iala teto am'izay Andriamanitra tsy fantatry zany akory taiza zao nisy azany Andriamanitra so de mba nanofo tao anday tao ndray ary ianao ty mirediredy ndray lehilahy antitra ty ohatran'izao tsy misy azany zavatra zany fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra zay ambaran'ny Petera voalohany toko 7 hoe nanao hoe tompoko i Sarai eny tompoko ozy izy Abrahama andeha ontsika zao eny tompoko ndao ary isaky mihetsika tonga tany Kanana ndray zareo tratrany mosary ndray ny tany Kanana i Abrahama ihany no miteny ndao ndray tsika ho any Filistina eny tompoko manaraka ndray Sarai andao ndray tsika ho ato eny tompoko zavatra resako aminao am'ty androandroany ity zany tsy manaraka lojikan'olombelona mihitsy raha mbola te hanaraka lojikan'olombelona ianao azara zao afatra zao fa ataovy toy izy am'le lalana efa nizoranao iny ihany fa rehefa ny aloha any de ho hitanao eny ihany hoe aiza no hitondran'lay lojikan'olombelona sy lay fahendren'olombelona anao fa ity resaka zay ambaratsika ity resaka tenin'Andriamanitra sy herin'ny tenin'Andriamanitra sy herin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ianareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekenany tompo tahaka ny aneken'ny fiangonana ny Kristy no tokony aneken'ny vavy ny lahy ihany koa rehefa miteny ny vadinao manahoana ianao anatrehan'izany le olona be adievitra be ve le olona manao ina moa testy mialatsiny amin'ny teny frantsay mise en doute mametraka fisalasalana foana fa zany mampikorotana zavatra be de be zay mahafantatra olona tena nony amin'ny toerana izay tsy tafapetraka tsy hoe mahafantatra olona moa zany fa be de be n'olona izay nony amin'izay toerana tsy tafapetraka izay dia
misy foana fikorontanana ao anatin'lay izy noho ny amin'izay toerana tsy tafapetraka izay de efa zatra ny lehilahy avy eo de zany mampatonga azy manipy andraikitra foana isaky mihetsika andeha ho aizysika zay tapakory inona nataontsika mety foany ahoana ny laoka mety foany io fa ianareo anabavy manomboka androany raha tianareo io tokantrano io ho tokantrano araka fon'Andriamanitra tsy zay moa zavatra tediavintsika reo tsy zay zavatra tediavintsika ho tokantrano araky ny fon'Andriamanitra ho tokantrano anjakan'ny Kristy ho tokantrano taritin'ny Kristy manana ianareo manana ianareo fahavononana manana ianareo initiative ina moa testy fietsehana hetsika manokana mba tena ametraka ny fitondrana mipetraha eo amin'izay toerany mpanolo-tsaina ny vadinareo izay mipetraha eo amin'izay toerany mpanampy tandrifa izay fa mamelà ny vadinao anapaka mamelà ny vadinao hitondra mamelà ny vadinao ary torohevitra izy ary encourageo izy ampaherezo izy hitatana ny tokantrano ampaherezo izy andray décision na misy fotoana ary izy manao fadisoana eo amin'ny décision eo amin'ny fanapa-kevitra toano izy fa tsy iny hitanao zay angely efa nyteneniko hoe ohatran'izao ange efa azoazoko onina mihitsy ohatra ny voalohany efa ohatra zao efa ohatran'izao tsy mety io mety marina ange zavatra resahanao efa tsy mety io satria maniny ianao tsy mipetraka eo amin'ny toerana tokony hisy anao raha voazay fomba fanao mamoehitra sy tsy nety hatramin'izay zay foana tsika olombelona moa zany de tena mialatsina fa tena ohatry ny manondrana foana izay sika fa tsika arakaraky ny mampidofotra ny zavatra anankiray vao mainky tsika miziriziry miditra eo ihany efa le tsy mety mbola zirizirina hidirana le fomba fanao tsy nety hatramin'izay mbola miziriziry miditra ihany mbola atao foana sisa rehetrarehetra fa androany Andriamanitra tena mampitodika atsika ary mampieritreritra atsika ary mampijery todika ny lasa atsika mihitsy nanahoana kay tany amin'ny lasa tany inona ny vokatra ary zao Andriamanitra manome torohevitra anareo anabavy amin'izay manomboka androany raha tianao aomby andeha araka ny tokony ho izy tokantrano eo avelao ny leila olohan'ny vavy avelao ny leila olohan'ny vavy omeo azy ny fahefana omeo azy ny fitondrana encourageo ampaherezo izy hitondra ampaherezo izy anapa-kevitra ampaherezo izy taridalana torohevitra izy aitsio izy raha misy zavatra tsy mety ataony fa avelao izy tarika foana de hoe hitanao ny fiatombohan'ny fahatsarana izay tonga sy ny fiatombohan'ny filaminana izay hitranga ao anatin'ny tokantranonao fa raha mbola ianao foana ny eritreritra fa za manao an'izao za mahay an'izao ity ohatra zao sa ampy expérience kokoa za nanao an'ity ohatra zao nge io hoe ohatra zao koa zavatra ny ainanay tsy zany ny fandehana io zavatra io tsy zany io fa ny fanokena ny tenin'Andriamanitra dia ambony lavitra noho izay mety ho fahendren'olombelona rehetrarehetra ao anatin' zao avatra zao de somary manomboka ihany koa manipy resaka amin'ny tanora izay mbola tsy manambady zany nge raha lasy anabavy tanora jereo tsara fa tsy moramora mihitsy zao resaka zao ho an'ny olona zany raha ohatra ka hoe sampino le olona ao anatin'ny tokantrano ty le lehilahy ty le vehivavy sampino samy nateraka indray samy ao amin'ny Kristy mora kokoa le fifanekena fa eritrereto amin'izay ianao amin'ny Kristy vadinao tsy ao amin'ny Kristy sarotra be hoe taky ny aneken'ny fiangonana ny Kristy no tokony anekeko an'ity vadiko ity zay tsy ao amin'ny Kristy zay misotro toka zay tsy mampidibola zay manao an'izao sarotro zany olany zany vesatra zany fahoriny zany ka de nzao de efa miresaka mihitsy aminareo anabavy zay mbola tsy manambady fa le izy rehefa idiranao rehefa terenao idirana ny anabavy mantsy rehefa resana zany zavatra zany olona amin'ny Kristy ny tokony hovadina te ahoana ny ohatra an'izao zany de ina tsika olombelona moa zany mpiady hevitra foana rehefa tsy mifanaraka amin'ny eritrerititsika indrindrindrindra rehefa misy olona iarahan'le vehivavy ihany efa le fo efa midobodoboka sy mamikotra fantatra amin'le olona efa fantatra fa tsy ao amin'ny Kristy fa le any anatin'ny saina any tena tsy manaiky mihitsy fa miady varotra de mitady verset be deaibe rehefa ianao mitady verset mahita ianao tena milazanao raha te hamono olona ary ianao mitady ava verset ato fa mahita ato ianao mahita soratra ato ianao hoe asio sabatra ny ratsy fanao ohatra sy hitanao zany zavatra zany ao anatin'io baiboly ao daholy misy zavatra rehetrarehetra zay tediavinao raha te hanisy ratsy olona ianao ay tsy avelako hipetraka eo anoloan'ny fipetrahan'ny marina ny ratsy fanahy zany ny zavatra zay hitanao
de rehefa hitady koa ianao hoe iza misy verset ilazana sy anoanako ny hevitro fa izao de te anambady an'ity olona izay tiako somamiko sy mety tsara amiko ty ny bogositeny sy ny fananany sy ny tsy fantatro rehetrarehetra sy ny toetoetrany sy izy mandambolamo izy tena mahay mampiresaka ty izy tena ohatran'izao zany mantsy ny parametra izay manaitaitra ny vehivavy any anatiny any de tsy foiny le toerana zay misy azy de lasa izy de ho hitanao ny vokatra le izy nge ok mety foana io fa hovidinao ao amin'ny nofinao ao amin'ny tenanao ny fahoriana rehetrarehetra rehefa aveo satria lay gentle isabe io a de io ny tsy maintsy ekenao tahaka ny fanekena ny tompo ao anatin'io tokantrano io ka de afatra ho antsika tsirairay avy zany zavatra rehetrarehetra zany ozy ateo hoe misy fetra ve zany resaka zany misy fetra le izy fa tsy hoe tena hoe miridana be any de tena tsy refesy mandidy de manao zay tiana ataony le lasa sisa rehetra zao ny ambaran'ny Petera any ambokin'ny asan'ny apôstôly any rehefa nysamboriny izy ireo dia ozy izy ny mpitondra fanjakana sady mpitondra fivavana tamin'izany fotoana andro zany hoe mandrarararanay ianareo ozy izy manomboka izao tsy tory an'izany anarany zany tsony a manomboka izao fa ho alefanay ianareo de ozy izy Petera nanambara hoe tsara anareo raha marina io masonareo izy izy ny tokony anaiky anareo mihoatra no Andriamanitra ohatran'izao zany le fifandomana didy sy lalàna sy fifiampifehezana sy sitrapon'Andriamanitra zay tsy nali zany ny sitrapon'Andriamanitra anankiroa mifandona amin'ny fotoana inona no ametrahana ny anankiray ho priorité zany le anankiray fanekena mpitondra any de tena tenin'Andriamanitra madio sy mazava na ny amin'ny testamenta taloha zany na ty amin'ny testamenta vaovao Paul tena nampianatra mihitsy any amin'ny boky Romana toko 4:12 hoe manekeny fahefana lehibe fa tsy misy fahefana mipetraka raha tsy Andriamanitra mamela zany hipetraka de tokony anaiky an'izany ianareo tsika zao manaiky mpitondra fanjakana na izy eo satria permission tsy hoe Andriamanitra nametraka azy eo akory hoe misy karazana olona ohatran'izay fa misy hafa kosa Andriamanitra no mamela azy hipetraka eo mety na inona io olona io na ilaza ianao fa mpanompo sampy io satanista io mpamon'olona io mpijangajanga io zao io sisy matoa io olona io tafapetraka eo Andriamanitra mipermettre Andriamanitra namela azy mipetraka eo amin'ny toerana io fa eo am'izay mifandona am'izay le sitrapon'Andriamanitra hoe za de tokony anaiky an'ity araka le Romana toko 4:10 manekeny mpitondra anareo fa eto kosa misy sitrapon'Andriamanitra anankiray le mpitondra am'izay miteny hoe tsy mahazo mitory ny anaran'i Jesosy ty anaran'i Jesosy ty de ambony lavitra de hozy Petera non zay tsy maintsy mitory zay efa hita anay sy renay ninona ataonareo amin'ny fotoana zany atraizany fetran'lay hoe tahaka ny aneken'ny fiangonana any Kristy no tokony no aneken'ny vehivavy ny vadiny any koa amin'ny zavatra rehetra de atreo amin'ny fetra mampandahanao any Kristia ny vadinao possible be tsy zany zavatra zany possible be zany zavatra zany ohatra hoe ndao hiarandeha hanompo sampy andao hiaraka anao an'izao zavatra amin'izay fotoana zay ianao mila mijoro anka zay kosa tsy azoko atao dada fa miala tsiny indrindra fa ny zavatra rehetrarehetra de azoko atao azoko ampandeferina sasasasany mety misy fotoana zany zavatra mitranga ao anatin'ny tokantrano misy anabavy manenjika fotoam-bavaka 5 ao anatin'ny herinandro ny tokantrano mipetrapetraka fotsiny am'izao mikorotana ny trano sakafo tsy mandeha am'izay lohan'ny fotoam-bavaka voenjika daholo any amin'ny toeram-piangonana any tena olo masina mihitsy ny fijerin'ny pastera sy mipitarika hoe izy tena anabavy tena ay tena ohatra zao fa ho anivon'ny tokantrano tsy mandeha am'izay loany zany zavatra zany zao tsy mety zany zavatra zany mila mampandefitra ianao mila ary tsy menatsiny mihitsy ny gentilisa raha manaratsy ny fivavahantsika raha manatsatso ny fivavahantsika nony am'izany zavatra izany fa misy zavatra izay apetraka ao anatin'le izy de ozy ako te hoe rehefa mbola tsy mampanao anao zavatra mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny vadinao marina foana Efesiana toko 5:2 io tahaka ny aneken'ny fiangonana any Kristy no tokony aneken'ny vehivavy ny vadiny rehefa mbola tsy mampanao zavatra izy mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra de tokony ho ekenao izy zao ny fandaminana indray eny ary zay zany tokony ho ekenao izy ty resaky ty hoa ny fiarahana amin'ny Kristy tena misy fotoana tsy misy fotoana moa za fa ny akamaroam-potoana tsy takatra ny saitsika io zavatra io ary efa tsy takatra ny saina tahak'izay de zany nampimemena ny zanak'Israely ory Mosesy fa ohatsy zay nentinao amin'ity dezera be tsisy sakafo tsisy rano tsisy nininy ty tsy mety zao
zany ny fiangonana zany ny toetra ny fiangonana izay mikomy am' Jehova mpitarika azy. Eo zany le toerana le vehivavy adia Israely, lay lehilahy adia Jehova mikomy satria netiny tany am' toerana zay tsy fatany, tany am' toerana zay nahitana problema, tany am' toerana zay nahitana olana sy ny sisa rehetrarehetra. De maty moa ny efarany Israely ny akabeaza fa vitsy ny tafiditra. Ianareo vehivavy aza miditra am'zany lalan'zany fa manekeny tompo am' zavatra rehetrarehetra. Avelao Jesosy hitondra ny tokantrano de io vadinao io ekeo fa amin'ny alala fanekenao azy amin'ny alala famelanao azy hitondra sy hitatana. De hoe hitanao fa misy asan'Andriamanitra ao ampony ao. Aza mametraka fanahina be deaibe hoe de ahoana zany raha na ohatran'izao, de ahoana ndray zany raha ohatran'izao nge pastery, izy nge rehefa ohatran'izao de ohatran'izao hoe io nge raha vao atao ohatran'izao de vao mainka io zany io arakaraky ny anomezana azy vao mainka io ary zao ny ataony ko mainka fa ho ataonao anzany ko vao mainka io botsina vao mainka eo anao ny ataony indray edre Andriamanitra miasa reny, Andriamanitra tompoitsika fa tsy Andriamanitra mipetrapotsiny sy mijery fotsiny zava-misy rehetrarehetra de mila matoky an'izay Andriamanitra miasa izay ianao. Zay ndray fifampizarana tsika am'ty andro anio ity. Raha tsy ampianao zay zavatra efa mbola misy tianao antanina, manorata MP na miantsola ara-tarbia izay mipetraka eto ambany eto, aza manao SMS ary aza atao commentaire fantaninao mba afahantsika miresaka tsara araka ny tokony izy. Mametraka veloma mandra-piona mandra-pitafa raha sitrapon'ny tompo dia manaraka toy izao indray. Veloma tompoko.